gasy rakoto. Mpanamboana ny fiarana teria lohateny izany tantara izany hiary vololona no nanoratra azy. Indro ary omenanao ampitiavana. Gasy rakoto. Ny ondra manamsatano anatotosa ho anao anio alina. Fahatsiarovana tsy mety maty, tantara indray miaino nosoratany Ary Vololona. Ovelominy Niony, Nicole, Daniela, Jacques, Alain. mandray feo Ovatolotra Andriamanana. Gasy rakoto. Dada Yandy, maharaina izy zany a? Inona ny mahagaga an'se? Tsy tadidin'se anga fa fomba mahazatra ny fomba maraina sahala amin'izao. Ny fomba nahazatra hatramin'ny fahaveloman'ny tompoko vavy Tereza izao. Tamin'izany izay roa no niaraka, nandeha nitsangatsangana, tonga hatrany amoron-dranomasina rehetra tany. Nivoaka rivotra madio. Dry, tomitomany Dada Yandy. Zavy tsy mitomany akory fa iny ranomasim-pahatsiarovana ary se. Aoka izay rery Dada Yandy a. Mama Tereza nge ka tsy antenany heverina intsony e. Ka tsy aleo izay mahasoa sy mahafinaritra ny saina ho eritreretina. Marina ny tenin'ny sery manoa, kanefa kosa amin'ny maha olombelona nofo sy rano tena dia tsy mety ny saina fa mahatsiaro ny lasa foana. Ny fahatsiarovana ary se tsy mety maty a. Na izany aza rery Dada Yandy aza dia be eritreritra loatra. Eny fa hono ho ary manoa. Manahoana tokoa moa ny elanelana misy antsika sy ny fasana nandevenana ny tompoko vavy. Anatitra voninkazo ango ianao? Efa akaiky tokoa manko ty ny fotoana fanaterana voninkazo. Tsy izany loatra fa hoana? Tsy andro izay fotoana fanaterana voninkazo lazainy se zay a. Ny ataony eritreritra izao dia hoe anatitra voninkazo isaky ny mahatsiaro ny tompoko vavy. Mahavatra kosa ianao raha izany a. Anatitra voninkazo isaky n'izay mahatsiaro. Izay indrindra. Lavitra ngery Dada Yandy ny toerana iny. Tsy any ny olana ary se a. 5 taona nge izay ny lasa ary manoa e. Hitan'ny se tsara fa fotoana vitsy tao aoriana nahafaty azy ireny dia lasa nitady ravinahitra tany amin'ny sisiny tany. Izany tokoa moa. Dia izao indray vao tafaverina eto. Na izany aza tandremy ihany rery Dada Yandy a. So mba hiatraika amin'ny fahasalamanao nge izany fikasanao izany e. Tsy mbola mbana natitra na dia tahona rozy tokana teny amin'ny fasana ilevenan'ny tompoko vavy Tereza ange ary se hatramin'izay e. Eno a. Lavitra nge nefa ho ay ny toerana iny e. Averika aminao ihany izany. Fa aiza ho aiza tokoa moa ilay izy ry se. Tena tsy tadidinao tokoa ve? Ka sao dia mba ho very ihany ary ianao tika. Nahoana no very? Za anga zazakely. Na dia ataoko aza fa indray mandeha mba nandeha tany amin'ny toerana nandevenana ny tompoko vavy iny. Tsy ho very kosa rehefa tena atorony se atsara ny lalana ka. Indray mandeha fotsiny tokoa moa izany ianao no nandeha tany amin'iny toerana iny. Izay indrindra. Izy mantsy tsy maintsy nalevina tany amin'ny fasan'ny zareo satria za mbola nambady. Aiza kosa e. Inona ary mahamenatra anao amin'izany e. Fomba fiainana nge izany Dada Yandy. Fantatry sy any angamba ny antony nandevenana ny tompoko vavy tany amin'ny fasan-drazany zareo. Ka toa anaovany se resaka tsy milamina a. Resaka tsy milamina ahoana kosa e. Zaniko. Fomba ny fiainana ho azy any tokony ho eritreretinao tsara. Mama Tereza rahateo tsy hoe lasa natsaka akory ka andrasana hiverina. Ianao rahateo koa ty
olona mbola tanora. Jereto rô tsara tarina ety ny Andreo oka aloha oka aloha ahoana ameo aty atao anaty vazy fa somalazo reto izy ka rozy ho ateriko any amin'ny fasan'ny tompoko vavy Terezy reo e. dia atao inona aty ka fangato antranoko no milevo ny tompoko vavy Terezy. Saza masika moro bakoly raza misavotsafoka sala amin'io ka ianao koa be fihetsiketsehana sala amin'inona fotsiny tony tsy mifanana atao tsara. Tsara fanahy aminao foana nge ahy e. Nareo no ohatra ny sakay kely rano asa maninona nga mana fotoana tsy inona nitoetranao e mba jereo ange ninona firy taona zao no nahafatesandra Terezy vadinao tsy hita izay adinao fa arirarinanao foana momba antsika arirarirako ahoana kosa e dia tsy mba mahafapo anareo ve akiny fa tongavako mitsidika anareo tahaka an'izao tsy izany ny tadiaviko ry Andrea fa inona tokony miara-monina amin'izay tsika miraitra nytony mpivady rehetra e atao ara-dalàna ny raharahantsika ny raharahantsika fa tsy mety ngasy ve ianao e atao ara-dalàna ny raharahantsika ka inona indray mba lehilahy lehibe sy vavy lehibe sala amin'izao ihany kanefa dia isary adala tahaka izao foana mandavataona. Aiza kosa ny dia hoe isary adala e tamin'ny fo madio tsy misy pentina ny faneraserako taminao hatramin'izay ka mandraka androany ianao angamba ny manana heritreritra ny isary adala fa tsy za za indray raha tsy hoe tsy mahafantatra ny toetranao ako fa za moa maninona e matoa angery bakoly tsy mbola miditra lalina amin'ny raharahantsika dia misy ampina hoe Andrea aza miala olana e raha zay 5 taona na Alasandra Terezy zay tsy misy tokony ilazanao an'izany tsony hoe mbola fervona ianao hita fa zany ny marina ko 5 taona 5 taona dia tsy ampionona ny fotsiny sainao ve izany fotoana efa ela be zany tsoro ny marina ry Andrea nanaiky sy nanaraka ny sitraponao foana ange hatramin'izay ankehitriny kosa leo tofoka sy boboka milangy anao bakoly bakoly enoy ange aloha e tsy te lalan'izay alaolanao tsony e tsotra ny teniko tapao ny hevitra ao ka na ianao androso dia tanterana ny raharahantsika na ianao hemitra dia adino manomboko izao no momba amin'ny bakoly rehetra andray kosa nandeha nanatitra voninkazo aina anga ianao ry dada Yandy dia nanahoana ny tany ka inona nefa no azoko lazaina amin'izany hoy se tsy mbola amin'izany mihitsy izao ny saiko tsy azoko fa inona ny tiana ho lazainy tsy mbola mieritreritra an'izany hatreto hoe marina fa efa ela amin'ny maty tompoko vavy saingy vo maika ange tsy mazava izany nanontany anao ateo hoe nanatitra voninkazo aina nga ianao dia eno ianao to tsy mifandray tampoka indray nefa ilay resantsika ka tsy izany fa ohatrany tsy dia ao tsara ary se tsy aho tokoa ianao izany ka za nefa mba te hamantatra ny dianao taniko lavidavitra ihany mantsy ny lalana iny tsy nisy olana ka tadidinao tsara ve nefa ilay fasany edre ka nahotam-penana aza ny masoko fomba hoana no anadinoko ny fasana nandevenina ny tompoko vavy Terezy fa tena ara-dalàna kosa aloha ilay fasan-drazana zareo na vitinareo na vitan'io izany ve ho ianao tena lehibe ilay izy ka ao moa izany no milevona ny razam-benareo ie mazava ho azy fa ny avy amin-dramama anao ny mampalahelo ary se dia izy tsy mba azoko nentina tany amin'ny fasan-drazanay mety efa fantantsehana angamba fa za efa nanambady talohan'ny nanambadiako an'ireniny se milevona ao amin'ny fasan-drazanay ny vadiko voalohany io efa fantatro izany ka amin'ny fomba ahoana tokoa moa ny ampiarahanao toerana azy roa reo faniriako nefa ny raikaran-doha amin'ny tompoko vavy Tereza ry se tena tianao tokoa moa izany izy iny tsy mbola nyty olona sahala mitiavako an'ireniny se hatramin'izay nahafantarako ny atao hoe fitiavana fa hono ary dada Yandy nahoana moa ianao raha maka namana amin'izay namana anao inony vady reny tiako lazaina amin'izany ry dada Yandy tompoko vavy ange ho tsy hoe lasa natsaka ka andrasany iviriny ka tsy aleonao maka namana amin'izay tena tsy ao anatin'ny programako mihitsy kosa aloha izany se
fa nahoana kosa e? Anambady indray ve? Ye, Ohatra ny manahirana ny saiko a. ka tsy hitako izay manahirana amin'izanyko. Sa ve ianao efa maty vady indro no mampieritreritra anao? Ohatra an'izay. Ohatrany sa zay ny tena mariny e? Ny tena marina ary se dia tsy mba ambinina vady aho. Aleoko ihany mijanona amin'izao ka mafy ange izany hoe mbola tia nefa dia ny lozany. Marina aloha izany e. Fa na izany aza mieritrereta tsara ihany. Tsy tsara hono mantsy raha irery ny lehilahy. Ndry fa nilatsan'ny fanahy masina naninona ary tony ty André e? Fanahy masina hoana? Zavatra mbola tsy hitako taminao zao ohatra amin'izay nifankalalantsika ko. Ninona e? Tsara tarehy tokoa aloha reto izy a. Pika fotsy. Fa ny antsiny kely dia reto izy fotsifotsy. Ny fotsy mantsy lokon-dranomaso, ny mena kosa loko milaza fitiavana. Dorothea. Tsy maninona izany ry André a. Na fotsy io na mena, na mavokely na inona, rehefa tsy manadina ahy aloha dia izay ny zava-dehibe amiko. Zaho akiry Dorothea. Vazy lehibe mihitsy izao vao antonona ny reto e. Dorothea, ireo piky ireo ange ka... Na maninona ireo na maninona tsy olan'izany amin'ny Dorothée. Le profitiavana ny menilany no tena zava-dehibe mampiotana ny foko sy ny saiko ry André. Ireo piky ireo ange ry Dorothea ka tsy nentiko anse akory fa ateriko eny amin'ny fasan'ny tompoko vavy Terezy e. Dia atao inona ty an-tranoko reto ary? Fasan'ny tompoko vavy angano tranoko. Ato ianao no mitondra voninkazo azy. Tsy izany rehefa mafana loatra ny andro dia tsy afaka anatitra ireo izao maraina izao aho. Dia ny tranoko no tadiavinao metrana an'izao fako sy zordira rehetra izao. Vao teo kosa ve kinareo no nanasoaso an'ireo piky ireo ka nahoana ny lazaina sahady fa fako sy zordira? Azafady rery André. Tafahoatra loatra ny teniko. Miala tsiny a. Diso fanantenana loatra mantsy. Malahelo ny foko mahita an'ireto pika tsara tarehy reto. Ny maty tsy marenina ry André. Izany efa masiloka amin'ny Gasy rakoto. Aza mba miditra amin'izany kosa Kirdoa. Tsy efa impiry ny tondranao nihinana tsakitsaky tetsi-teroa moa e. Efa niara-nihinana vary sy laoka tany amin'ny hotely koa asika. Tsy tadidinao? Ny fitiavanao no ilaiko ry André fa tsy izay tsakitsaky na vary sy laoka. Tsy mbola nisy porofo nafantarako fa tia ahy ianao. Fa izao fahatongavako aty aminao izao tsy mariky ny fahatokisako anao ve izao? Fa porofo fitiavana ve izany aminao e? Mampalahelo ny foko ange ny mahita an'ireto voninkazo tsara tarehy tsy ho ahy reto akory e? Aza malahelo rehefa mbola ho avy ny fotoana naterako voninkazo tsara tarehy ho anse. Inona tsara? Mbola ho avy ho any anjaranse. So dia mba heverinao fa isan'ireny vadinao efa maty reny kosa ary a? Raha tsy loatra kosa ny fandraisanao ny teniko a. Aza mba mieritreritra ny anatitra voninkazo akoa aloha raha mbola velona ny aiko e. Vola omena raha masa. Vola? Eno a? Vola ividianako izay tiako sy ny mahafinaritra. Ka aleo manaraka fa mbola tsy misy mihitsy izao atiako. Ary oka aloha andeka. Andray, loza koa izany raha olona. Taky ny kakerin'inona tampoka teo izy. Navelany eto ambanin'ireto voninkazo. Dia ataoko inona ary izany reto? Ariko any anaty dabapako reto fa soa mampiditra andro reto. Ahoana tsara hoe ry Bakoly? Tia matatra an'izay tena hevitra ao aho a. Tsoroko aminao ry Bakoly fa tsy mbola nieritreritra n'izany resaka fanambadiana izany mihitsy aloha hatreto a. Fa nahoany? Ka mbola sahirana ako. Inona ary manahirana anao? Tsy kiody, tsy hikaly eritreretina ka sahirana maninona? Ikiody sy kiala ihany angamba no tokony ho eritreretina aminao e. Ny adidy sasany izany jerena fotsiny. Adidinina koa? Ndray aman-drenao efa tsy misy eto tsony. Ndray tapo aminao kosa olona mavita tena daholo. Tsy vita ndresaka ngeny fanaovan-draha raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry Bakoly. Tsy maintsy hanasa olona ianao.
Sa ianao mihevitra fa hojerem-potsiny izy ireny rehefa tanteraka ny fanirianao? Tsika angery Andre tsy hanao fandaniam-pony. Atao tsotsotra ny raharaha. Izany hoe ny fianakaviana izay tena tsy azo ialana avy amintsika roa ihany ny antsona dia miampy ny vavolombelona dia izay. Ary ny kojakoja isan-karazany toy ny hoe fitafiana ohatra. Sa everinao fa vita ny borikitsay fotsiny nefa andro ray toazato io? Azo atao tsotsotra ny raharaha rehefa tena vonona ry Andrea. Zany ve dia mba izy e? Tsy aloha manao toy izao manao zavatra zara-fa vita. Tsy misy tony tsotsotra re. Oka mihitsy aloha. Oka misy aloha hono. Oka mihitsy. Marina, tsy mazotona nambady ahy ianao satria misy olo-kafa miaraka aminao. Tsy misy an'izany rehefa ianao tiako. Tena marina nge zany e. Aza manao marim-bilana eo fa tsy tiako a. Marim-bilana ahoana koa e? Tsy menatr'olona. Raha tsy hoe tsy mahafantatra ny toetranao a. Hitako daholo ange fihetsika eo teny ampandevenana ny tompoko vavy Terezy ireny. Inona no nataoko? Ny masonao ilany modin'ny tomany, ny ilany tady izay asolonao azy. Zany ve ny ianao tsy fanalana baraka e? Hita fa zaniko. Ny tena marina ry bakolo dia zao a. Tsy mbola maina ny ranomason'ny Manoa. Manoa lehilahy lehibe fa mila hitovy fahaterana aminao zao ve dia mbola hitomany andreniny foana hatramin'izao e? Zany no marina fa ianao koa? Hay, zao ary. Ho any amin'ny Manoa dia ho tsoroko amin'ny daholo ny momba antsika. Aza makany ianao ka. Ho hitanao zany. Izany dia davinao atao kilalao sy fandaninandro eto fotsiny. Zany moa e. Andray ry André, fa testy ianao no misombovoka taky ty. Ka avy mitadidy ary misa. Angamo zao fotoana famadihana ka. Sa ve avy nandevina taiza? Tô tsy mba reko nresadresaka momba an'izany akory nefa ianao? Avy nanatitra voninkazo teny amin'ny fasan'ny tompoko vavy Terezy ka. Tsy mbola fotoana fanaterana voninkazo nge zao ry André. Aza sina resaka be reny amin'izany ry misa. Rehefa samy manana ny azy ange io e. Zay tokoa angaka anginako. Fa miosina loatra kosa ty ianao e. Ka lalatany dia mamovoka e. Ny orana koa ty tsy mbola avy foana. Mila tsy ho fantatra tsony André fa lasa ohatran'ny vazaha. Vazaha amin'ny ahoana koa. Hitako. Fa vovoka tokoa aloha zany a. Feno hatrany am-paladiako hatrany an-tampon-dohako mihitsy a. Jereny ty lobaka ao e. Sory aloha iny dia sasana vetivety ka. Hoe sorina ve? Ohatray, fa inona mamenatra anao e? Menatra ako. Ianao nga zazakely? Tsy zany akory fa... Tsy azoko ianao ty ka. Nga moa voandroany any nanasany lambanao. Ka sao dia tsy maina nge ny lambako e. Lobaka manify kely ty ve dia tsy ho mainy e. Andro mikaina be io. Ary aho lefa sao anaty koveta ao a. Aka savony any an-trano aloha vetivety. Otry, fa maninona ianao e? Tsy maninona akory ka. Ka nahoana aza mangovotra amin'ny pararehetra tahaka an'io? Tsy zany fa ohatra ny manahirana aty ny boridam-belona ity. Tsy azoko, fa inona nefa manahirana anao e? Efa noteneniko anao toko. Ohatra menatra aho a. Ka tsy hitako anie izay tokony hamenatra anao e. Ka raha misy mahita amin'izao ary a dia ahoana? Raha tsy mipapakina dia marina ny teninao. Zay zao dia voasasa lelo. Mandra-pamainana dia aleo hoe soron'ireo volofotsinareo e. Efa be dia be ery reto izy. Zay mihitsy ange le tsy ahavozako ankala misakely ity e. Izy kosa aloha dia mahakarakary. Zay olona mifaneraseramiko aloha dia vaky vava mihitsy e. Manimba ny atanorako nireo volofotsiko ireo. Marina mihitsy moa lazainy zareoko. Ohatrany dia efa lahantitra ery ianao amin'ireto izy. Ohatray. Ary tomatory ianao zany. André. Tomatory. Ka ohatra ny mampahazo torimaso le fanafisafinao ny lohako koa. Zany nefa te hiresaka aminao. Inona moa ry André no misakana anao tsy apaikatra ho vady ahoana? Fa inona koa ty mampitsamboatra anao e? Ay ve, taitra tapoka tamin'ny torimasoko fotsiny aka. Le resako ve nanaitra anao sa inony? Fa maninona? Eny e, azoko aneritreritra ihany no mataitra anao. Be loatra ny elanela taonantsika. Tena zay mihitsy le izy. Marina mihitsy le teninao teo. Kanefa
tsy ny fitiavana akory no mikaonty no fitiavana mamatotra atsika aty ianao nge ary André eno a asa raha mba toy izany fitiavako anao izany no fitiavanao a fa entina izy ty angady sisibikitiry dada Yandy ohatray hoentiko anadiovana tokotanypasana reto ka anadiovana tokotanypasana ye sao dia mba tsy mety izany ry dada Yandy inona ny tsy mahamety an'izany isika araka ny filazan'ny olona ngeka miantso loza ny fikitikitihana an'ireny fasan-drazany ireny raha tsy misy antony ohatra hoe mikasa mony lambany razana efa ao anatiny ao na andevina finonom-poan'izany sea ny loza rehefa ho avy dia avy foana izy sahala amin'se manadio ny tokotany ny trano fonenany se ihany io hoe tsy mitovy izany ry dada Yandy samy tokotany letsy izany ny ray fonena ny velona ny ray kosa toerana misy ny maty izay tsy tokony ho kitikitihana intsony za ange tsy hoe hiditra any anaty fasana akory manadio ny ety ivelany fotsiny dia izay ihany aza dia maty ny finonom-poana ho ary se mety ho finonom-poana tokoa aloha ngambany hafa raha amiko ny karazan-javatra sahala amin'izany rehefa voalaza fa tsy tsara na tsy azo atao dia aleoko mihitsy aloha ajainy samy manana ny eritrerany nefa ny tsirairay zany indrindra ny ahy rehefa ataoko hoe mety dia mety rehefa ataoko hoe tsy mety dia tsy mety asanao ariko lehilahy lehibe ianao mahafantatra ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ianao raha teo efa vonimbolina ka mahavita be rery dada Yandy misaotra indrindra fa mahavariana inona mahavariana anao ohatra ny hoe tsy nateraka tompoko vavy Terezy sy amin'izany fomba fisainany se zany satria nahoana ka nanana fomba fijery hafa mihitsy teo anatrehan'ny fomba sy ny fanajana azy ireny izy misy fomba tsy natao ambany zavatra kosa aloha no narahana tsaka ny siandavany fa tamin'ny ankapobeny dia mitovy zay mitovy fijery tamin'izay rehetra nataonay zany angamba ny nanakambana anay saingy tsy hita be ihany moa ty fiainany tiako ny andray ny tena tsarovaka ny tompoko vavimama dia izy tsy mba miaotraohatra raha manam-pikasana zay aloha tsy mba miemitremitra izy fa ny azy rehefa zay dia zay mampahatsiahany Tereza loatra izany resaka se zany ry manoa fahatsiarovana daholo re zany ry dada Yandy fahatsiarovana tsy mety maty raha samy toe-tsaim-behivavy aloha dia hafa mihitsy tompoko vavy Terezy tsy ahitany sahalaminy tsony a na hitetiny vazatany efatra azy aiza kosy tena marina angezany se fa na izany aza tandremy ihany ny atao lavitra ny toerana ny andro ty migaina mila havaky losola ianao mahita hevitra anatitra voninkazo izak'izay matsiaro zao ndraiky hoe anadio tokotanypasana zany mba hanisisa azoko atao aminy se misy fotoana efa natao hatsarovana maty angery dada Yandy ka tsy alova ve amin'io fotoana io sika rehetra miaraka manatanteraka an'izany atao inona ary ty angaty sy bika be ty ay ve andeha anadio tokotanypasana nandevenina ny tompoko vavy Terezy ahy zany indray no afa fa hoana tsy fomba fanao zany akory ka misy antony matoa atao misy antony tokoa matoa ataoko hono ary André so dia mba misy voakely ary ty sainao ty ka aza dia miteniteny foana moa ny velona tsy hita izay atao aminy ny maty efa tsara toerana any amin'ny misy azy indray ny kitikitihana ianao koa zany dia asa gaga raha hitrangatrangan'ny maty milevina ao amin'ny fasana tsy dienao lava io ianao mbola hokendainy any amin'ny mangingina any ianao ataony samy belona ho namany angamo ny maty lozaloza sahala amin'ny velona ka ataovy ariko ohatra ny tsy fantatrao fa ny velona sy ny maty tsy ray lalana tsony maninona moa raha manorom-ponenanao anaty fasana mihitsy ianao ty ianao koa zany dia miavaka tsara ianao amin'izay fotoana izay misongadina ny tsy fahafoizanao ny vady malalanao resaka tsy ray lalana ny antsika ka ianao ohatra ny mahita tao foanako aza manody ianao ny manjoa mba marina mafy azafady rery André aza teatranoko ety ianao no mitomany raha malahelo ny vadinao raha voaingana koa moa izy ny maty dia mahafantatra ny ataoko
firy taona ve izay no lasa dia mbola mifendrofendro tahaka izao ianao satria malahelo azy ka tsy te tsy ranomasina alahelo koa rangany ianao fa ranomasim-boay na ranomasy manetsokeloka manetsikelo ka fa inona ny eloka nataoko teo taminao ka ranomasy ny olona manenina tamin'ny ratsy nataonao tamin'ny tompoko vaviny ianao inona ozy ianao ary ny ratsy nataoko tamin'ny tompoko vavy tsisy viana amiko ny ianao ry André fantato tsara ny atao hoe André inona le ratsy lazainao fa natao hoe tantarao fantatro fa efa niaraka nareo sy bakoly fahavelon'ny tompoko vavy Terezy iza ny lazan'izany taminao masoko roa reny nahita nareo fa tsy lazan'olona kory mba sendra tafaradalana angamba izay tamin'izany fa ianao mihitsy angamba ny ratsy sainako za indray no lazainao fa ratsy saina hitako ny vavany bakoly izao mihitsy koa nge ny laza tampoko ny momba nareo bakoly ve miteniteny foana izy miteniteny foana mpinamana tsy nisy sahala aminay sy bakoly ry André inona ny tsy nitantarainy tamiko rehefa momba azy inona tsy afaka hitanisa aminao an'izany ahy fa ny tena mampalahelo sy mahagaga dia ny fihavananay sy bakoly rava no ny fahasarotam-piarony aminao ny adalany fa tao inona ty aloha reto angady sobiky reto ka apetrako kely ato aloha reto fa hividy voninkazo vetivety azafady entoany fa za tsy mifampirarana amin'ny fanerasera maty ratsy saina loatra kosa ianao ty ka ary ono aiza moa le voninkazo ndray mandeha iny fa adiniko taty ange iny efa nariko re hoadray kosa ty ianao dia narinao aiza jereo any anaty dabapako any andray maty voninkazo mbadiko vizanareo André ka lavitra izany toerana le atsika izany kely sisitsika dia tonga ka inona moa izany tena ataontsika tia lavitra atsika atao inona koa reto angady sobiky reto ay ve anadio tokotany pasana ilevenany tompoko vavy Terezy sika ry misa anao famonosan-damba azy angay André izany hoe tsara kosa zaniko zavatra tsy maintsy atao alohan-drara rehetra io misa André raha mbola misy tokony fanampiana dia aza misalasala fa vonina ny metanana fa aiza ho aiza aloha le toerany mbola lavitra be nga tsy lavitra tsony ka hitanao ty fidinany ty dia misy fekaran'izay ao aloha kely ao mandalo an'ilay alakinininy sika dia avy eo miodina kely fotsiny tonga dia tonga tena raha tsy ny fitiavako anao dia tsy nandeha taty mba mariny manana an'iza ianteherina ntsony tokoa moa za ty ianao no olona azoko hitokiana indrindra ry misa zany tena marina ve zany matoa ange mitondra anao miaraka amiko aty sala amin'izao dia noho ny fatokisako anao zany tsara kosa zaniko fa misaintsainanao tsara ve le resaka nataoko taminao indray mandeha ry resaka inona moa zany andray André adinao sahady ve ka resaka inona ho aly izy noborako taminao nefa ny atao poky rehetra vonina nambady anao na anio dia anio aza natao ndrarahantsika ianao ve ie ho vadiko to ohatra ny mampiorikoditra anao ny tena ka tsy izany fa ohatra ny gaga ihany ako fa ianao ty ve manany ihany sa manatsafy tsy hitako izay tokony hagaganao amin'izany ianao tia za koa tia anao fa tsy ara-dalàna ve zany aminao haikosa dia efa toreny soroko aminao ry bakoly fa raha vao nahitanao dia niorona mihitsy ny odidohako mitsangana ny voloko lazao koa fa biby manaikitra anao raha vao mihita anao dia matahotra ka ianao nge tsy maintsy mahita ho lazaina foany hoahoahoa tsy misy farany mihitsy ny anao ianao koa aloha tsy misy hevitra raha ela olana tena miala satroka mariny mba lehilahy lehibe sahala amin'izao ihany nefa dia tranondainga tia tena loatra ianao ry bakoly tsy tia lalan'ny fahasarana ny hafa mihitsy ianao fa ny anao ihany ny anao lehilahy sahala aminao zao ry André tsy maintsy tafiditra anaty fahasaranana foana adalam-behivavy loatra tsinony iza ny lazainao fa adalam-behivavy tsy mba lazan'olona nge fa reo masoko roa reo mihitsy ny nahitanao nampiaraka taiza hony izy zany ary hoviana
Sahanao ve ny milaza fa tsipanao niaraka taminao tamin'iny e? Oviana dia taiza ho ah. Ohatra ny tsy ho fateriana ianareo fampitakisina teny an-dalana. Tsy mazava amiko fotsiny dia ilay angady zobika be. Nentina taiza ary natao inona? Voalohany indrindra aloha dia ataovy tsara ao anatin'ny sainao fa tsy sipako ny niaraka tamiko tamin'iny. Tsy sipanao ka nahoana ny ondakodana taminao ery izy tao anaty fiara? Ka izay no mba tsy aza mba mampiresaka ry Andrea. Tsy zazakely akory ah. Ary nandeha taiza marina moa nareo nitondra angady zobika iny? ay ve nandeha nanita adidy ry se Adidy? Adidy inona? Soroka bozaka sy nandroaka fako taiza? nandeha nanabe ny tokotany pasana misy any tompoko vavy Terezy izay tamin'iny raha tsy fantatrao. Hay ve, tsara kosa zaniko. Hevitra mety misy aloha mitondra mpanampy amin'ny raha rasala amin'izay e. Tsy mpa Mihetsiketsika kosa aloha le izy a. Tandre moa ry sa mety daladala mahita ny atsara tarehany sy fahaizany miaingo a. enoy ange aloha ry bakoly ah. Tsy manaiky raha iny mpiasa kely iny nanadinoana sy anaovanao tsinitsinina ny fitiavako. Tsy misy andatsahana mihitsy koa nareo ka manahirana marina mafy e. Fantatry tsara sala amin'ny paosiko nge ianao ry Andre. Reny zao, tsy nahamenatra anao akory ny sary adala niaraka tamin'ny kiala tsy manjary ry. Kiala tsy manjary iza indray zao zany? I Dorothée fa iza indray? Mba nampifakahalalana aho no mampinamana anay. Hay, tsy nahamenatra anareo ny fampisarisary zoro. Ny fampisarisary zorona ninona koa zay? Ianao koa ve moa anaiky ny fahadisoana vitanao e. Jerena, tomba olona mihaja ihany ianao. Hay fa tritran'olona tsy mahay manaja teny. Vehivavy sala amin'ireny mampisary adala? Misary adala ahoana ry bakoly ah? Sahanao ve ny milaza fa tsy miaraka nareo sy Dorothée? Tsy miaraka amin'ny Dorothée zany mihitsy anankely aza. Izy ve nilaza taminao fa hoe miaraka izay? Na tsy laza azy izy e. Tsy takona fenina ny ataonareo. Toy izy ihany ary toetranao io a. Everinao fa anaiky mora ny ataonao io amantsy a. Odio. Madame Bakoly, mandroso ianao? Handroso tokoa moa izaniko. Mipetrapetra ary Ie, misaotra. Ono aho aloha e. ahoana izay? Ao anga i Andre. Tena tara kely ianao. Vao haingana teo izy niala teto? Ay, tsy izy akory ny tadiaviko fa ianao ka? Za? Eno a. Fa ahoana? Mba misy resaka tiako atao aminao mantsy ry manoa. Resaka inona raha hono izany? Tsy be safara fa tonga dia tsoroko ny resaka e. Ento ary ny teninao fa mianao ahy. Miala tsiny aloha raha mana fotoana anao ny resaka ataoko a. Tiako fantatrao mantsy fa efa ela izay sy Andre ny fankahalala. Tamin'ny fotoana mbola nahavelona ny tompoko vavy Terezy reninao. Zany a? Azo lazaina fa fiarahana tsotra ny tena nisy teo aminay tamin'ny voalohany. Tsy nisy nanapo kosa ny fahalasan'ny tompoko vavy tampoka sala amin'ireny. Ka rehefa maty izy dia miveriko fa izany asolo ny Andre azy. Efa niresaka taminao ny momba an'izay anga i dada Antoka? Izany hoe ny fihetsiny sy ny fiteniny nahafantarako izany. Gaga nefa tataoriana fa ohatra ny ovy izy. Tsy nasiany resaka akory ny fiarahanay. Ohatra manahirana ihany aloha raha tsy mbola nivaky taminao ny faniriana izy. Kefa nivakiako taminy ange ny resaka. Dia ahoana ozy izy? Tsy miteny izy. Fantatro tsara nefa ny tao anatin'ny sainy. Zany? Ny antony tsy hanapahany-hevitra natanteraka ny raharanay no tsy fantatro. Misy antony ao matoa izy tsy manao an'izany ka? Hono ary manoa. Sao dia mety fantatrao hoe inona ohatra. Sa ve marina ny teny nanao hoe tsy mbola maina ny ranomasiny manoa? Za ve? Za zany no misakana azy tsy hanambady? Ie. Tsy miditra amin'izany ah. Ny tena marina aza, zany nampirisika azy haka namana. Zany ve? Nitsoroko taminy fa ny maty tsy veriny etsony. Ary tena tsy mety raha mandeha ireny foana izy mandavantaona. Tsy za mihitsy no hisakana ny fikasany raha te hanambady izy. Mazava ny resaka. Reny vehivavy mifampitaritarika amin'ny Andre Tsero reny zany manadala ny lohany. Anga koa misy an'izany any ambadika any? Fa nga tsy fantatrao ve? Tena tsy fantatro ka. Tsy manaiky an'izany Zao no izy ro Madame Bakoly.
raha rahamponareo samyrery io a ka tsy azony olo-kafa hitsabahana ka izay fanarahanareo any hahitamiko tsara iny androany. nanambahiny angase zany androany ye nisy vahiny teo ka ay sady olona fantatrao mihitsy ny tonga teo zany ve olona fantatro eno a iza rse i madamo bakoly madamo bakoly dry fa nahoana no miorokoditra sahala amin'io ianao ry dada iandy a eny e fantatro fa menatra anao satria tsy napozinao ny fahatongavany resaka tamiko tatehatrano iza ny hoe sa ve tsy tianao fantatro fa efa niaraka tamin'ny bakoly ianao tamin'ny fitaom-pahavelomany tompoko vavy mama zany angano lazainy tamseka inona moa no olande angamo ianao anjely olombelona nofosaraha nge ianao ry dada iandy mama koa azy iny efa lasa tsy azo mise le izy fa inona ny tsy azoko e ny momba anay e tamin'ny fomadio ny faneraserako tamin'ny bakoly tsy nanana eritreri-dratsy tamin'ny mihitsy aho rehefa maty nefa terezy dia ohatra ny hevitra izy fa izy masoloko azy izy ve eritreritra an'izany da tsy nisy antony tao e antony inona nefa oseka za ve malala izay mifanarahanareo tandry dada iandy a mety nanao resaka na fihetsika amin'ny fanakaiky amin'ny teniny ianao dia nananteny izy diso hevitra izy raha izany nahoana koa sara ny tsy ampahafantarina azy ny tena hevitra aho e manahirana amin'ny resaka amin'iny vehivavy iny e aiza re zany e fa manahirana ahoana ary tsy mba miandro tantana fa mandetsy voizina ohatra ny lakanjejo taizany mbola nisy vehivavy nangatabady zany e zany hoe tia azy any ianao raha izany asa tsy fantatro se ihany nefa fa manahirana ny vehivavy manana toe-tsaina sahala amin'ny toe-tsainy bakoly reny fa ahony tokoa ary dada iandy a sao tokoa ary misy vehivavy hafa miaraka aminao any ka zany mampisalasalanao aminy sao tokoa ahoany raha ny filazany se azy zany dia tsy ferana mihitsy bakoly ny laza atsanga tsy hamanorina taty amin'ny setaty ny laza izy zao fa misy vehivavy miaraka amiko sa tsy zany zany hoe hitanse amin'izany ary manahirana ho ahy iny vehivavy iny ka fitiavana anao daholo ange zany ataon'izany antsy lasa ka tena tsy lasa fa hono ary dada iandy a ahoana ianao zany tsy manana eritreritra ny aka-namana mihitsy ka ahoana indray e mamange ho a tsy lasa natsaka rano ka andrasana iveriny e averiko aminao ihany zany fantadro zany e tsy mety ny fiainana mandeha ila tahaka an'izao ataonao zao ka raha manam-pitiavana madamo bakoly ihany ianao inona moa mampisalasalanao amin'izany ny tena marina arse dia tsy mbola mieritreritra n'izany fanambadiany zany mihitsy ah fa inona nefa ny antony tsy mbola mahita vehivavy mitovy amin'ny tompoko vavy aho finina indray e tsy mila voatsy ary ve ianao amin'izany zany ny tena marina arse ah ka tsy hanambady zany ianao raha tsy tompoko vaviko mba elaka izy zany ry bakoly fa taiza foana kinareo a gasy rakoto tsy fantatry indrivy ny resaka tiako atao amindri aiza no afantarako an'izany aky za ngapa aminany amindri aza mody adaly indri ry dorotea sa ndri ny milaza fa tsy mifantatry ny atondriako indri tena tsy fantatro mihitsy aloha kia na zao fahatongavandry aty amiko izao indray aza mahagaga aoka fantatry indri tsara ary fa noho i André ny atongavako aty amindri zao André ay ve i André zao ny teniko amindri ry dorotea atsaharo ny fanadalandry azy ataovy ao anatin'ny saindry tsara fa tsy atakalo ny ahako ry ndri ka raha izany no izy inona no mampitonantonana andry aty an-tranoko ny fantatry dia zao ihany hifankahitsika raha mbola medaladala aminy ndri ay kosa dia ataoko ahoana kosa aloha ny anifika azy raha misarango tranoko izy ataony André inony ndri ndri no milaza izany fa tsy izy akory a za koa olombelona nofo sy raka mety azo ny fankapanahy ihany koa
le lasa alamreny very bako Izany no tenindry. mbola mipiko aza hoe tsy ho adiniko naroviana ny fotoana mamy tena mamy miarahanay Oviny zany taizy. oadray aza misaritaka sahala amin'io ndry fa voany santionany izany lazaiko amin'ndry izany Tsy matahotra an'Andriamanitra indry Dorotea. fa inona ny olany tsy mbola vadindre nge André ka nahoana izy mitadiavindry ho fehezina amin'izay tiany atao malalaka amin'ny safidiny izy raha matoa Ho hitandry tsara izany. asao torana eo ary ka nahirana aty an-tranoko aty ndry tiany rano mangatsiaka aloha sotoy ampagnatsitsika ny fondry Tsy mila izay rano avy any amindria e. savy za mpamosavy amindry tsy mitovy aminao nge ary madamy Bakoly ianao no adalana napaka ny fihavanantsika noho ny fahasarotam-piaronao Fa iza na tonga an'izany? Tsy indry ihany. tsy mila izay André ndry koa ataovy ao anatin'ny saindry tsara izany Mody ambava tsy mila fa ny apotaralila. ie angamba mety mba tia azy ihany raha tsy mitapitapy sahala amin'ireny ny Andry Ka nahoana izy nahodindry e? Ny fahatsorako tamindry nefa nampahafantarako azy andry. zany tsy nanodina anazy aky fa izy ny vilalana tsy magaga koa aloha izany raha sahala amin'izao ny toetrandry lazaiko andry tsara fa raha fantatry André izao ataondry izao dia afoy izy mandrakizay izy Ka iza moa ny ahafantarany an'izao e? Raha tsy indry be filazany amin'ny any indray. tsy maintsy be filazany aminy kosa raha toy ndry ka mieritreritra ny anatitra kabarety an-tranoko tahaka izao foana tsy maintsy mitady hevitra mba ampipetraka andry tsara Hay, dia ho hitandry izany. Izy moa zany no izy ry dada Yandy. ay ve izy ry se no misa Faly mahafantatra amin'ny misa za kosa no manoa faly mahafantatra amin'ny manoa efa areko matetika tamin'ny André ny anaranao saingy izao sika vao mifankahita fa hiaraka aminay anatitra voninkazo anga moa zany ianao. izany mihitsy za zao efa nitondra andreto raha tiana mantsoa mivady tsy maintsy njovana ny rafoza mandeha fa mifanakaiky amin'ny fasana misy an'ny tompoko vavy angany ny fasany rafoza misa fomba fiteny ndre zany ry André iza nefa izay vadiko eo tsy mifasandray aman-dreninao koa nge no anaterana voninkazo fa mifasan'ny tompoko vavivadinao taloha ay be zany de izy fandraisako anjara amin'ny adida tao ano iny tiako atongavana ry izy mianaka sao dia tsy mazava aminareo tsy fantatra tsoa mantsy izay marina sy diso amin'ny Andréko ny vazivazy ny azo mibetsaka fa lalam-baovao tsy mahazatra ange zany hitondrany sehanay zandry manoa Fa lalam-baovao ahoany ka tsy tia mihitsy ny nandehanako isaky nanatitra voninkazo ako irenanao isaky ny nandeha taty ireny ve? ie raha miala eto zao dia mbola mandeha le fikarana be dia midina fidinana izay dia mbola mandalo an'le alakininina dia mandrosondroso dia izay vao tonga sa moa tsy izany le izy ry misa kely izany mihitsy za aza efa kivy tamin'isika nandeha taty iniko efa saiky ny verin-dalana saingy noho ny fitiavako anao dia nandeha ihany ako Ory dada Yandy isika zao ange ka efa akaiko ho tonga tazany fa io tazana vety io ilay fasana. ay za Io ireo misy olona maromaro akaikin'ireo hitanao reo dia ahoana zany ry misa dia ahoana izany ry misa ahoana za nge ka toy ny fahatetin'alina tamin'ireny tsy nanapidiny fa izay nitondranao ho afotsiny na rako lalina zany fasan'olo-kafa zany fa tsy fasan'ny tompoko vavy Terezy le mitsidiako hatramin'izay dia le nitiovitsika sy misy ankoa ny tokontaniny maty ary lanitro diso lalana ianao sady diso adresy zany za ange reny efa nanontany tadidinao tsara ve ho an'le toerana eno ianao natoky tamin'izay tena neveriko fa le lalana sy toerana nandevenana ny tompoko vavy mihitsy ny nandehanako hatramin'izay vo mafy tanteraka raha izany fa zafady kely ange aloha ianao misy resaka hafa tiako atao aminao ty momba ninona moa zany se hitanao ny fianakaviany ireo tonga aloha reo dia miaraka aminy koa madame Bakoly Bakoly eno tsy mahafantatra an'izay mifanarahanareo tany fa ny mampanahady ty ianao mitondra ny misy ty indray fantatrao tsara ihany nefa nitoetra ny Bakoly voalohany indrindra aloha dia tsy nifanaraka tamin'ny Bakoly mihitsy na kely aza tsy nitaona azy hiaraka amintsika anatitra voninkazo aty amin'ny fasan'ny tompoko vavy koa ary misy nandeha tsy voizina koa io tsy hisy raha eto raha izany izay fanarahany eo
ny sitrapony nandehanany zareo taty fa tsy nifanaraka tamin' zareo mihitsy ah mazava angam'izay. mety koa zaoka tsara mihitsy ny hevitra ry andre nitondra nyity mpiasa kely vaovao ty a mavesabesatra mihitsy ihany mantsy netantsika eo efa nentina ty koa ny sakafo ataondro ka mandehana re tsy karakara ao nitondra sakafo eno a raha miraikiraiky matonona tiako zany natapaka-hevitra anay rehetra hoe entina ny sakafo dia mba miara-minany sady zany moromano zay mihitsy ka mandehana ry kalakely ty a karakara fa mandeha ny ora mifanampindry amin'ny olona azafady madama iza moa ianao ka hibaikobaiko sy ilaza fa mpiasa kely ry fa tsy indri akory le niaraka tamin'ny andreny tondra-ngady sy bika indray mandeha ry andraso kely ange aloha ry bakoly andraso aloha tamin'ny fotoana iny no efa saika nresaka tamindri hoe miomana fa hanao rodobe ny fianakaviana natitra voninkazo bakoly ry to ilozandry vandravandra fotsiny mandehana mangina ianao ry bakoly tsy ilaiko ianao miteniteny azy izay mpiasa very andrena rovanao ka nampenanao mivavako ono ary eo andre izy moa no iza dia mamingavinga samy teny ery za re tsy tia mibakoly vadiny andre ay ve dia ahoana zany eo andre tsy marina zany hay kosa tsy marina tsy marina zany hay sa anao no milaza fa tsy marina ny teniko mazava misy antony matoa ianao sa milaza n'izany kala tsy misy ilanazy io no nanaovanao tsinotsinona ahatra amin'izay refeso kely ny vavataory madama tsy misy ilana azy tany an-tranonao ngasa hita fa efa tsy misy ilana azy samy hevitra ndrio iny ndria mizato fitafindry gavogavo zany natao hiaraka amin'ny andre fa tsy ndry izao mihitsy tsy mifanentany nareo tsy mendrika na nio mpiasany akory azy ndry mazava amindry zany ampy zay ry bakoly akombony mivavanao ay ve mahay mitrerona sala amin'izany andre rehefa may amin'izay mahamay azy lazaiko anao anefa fa tsy anaiky moran'izao ataonao zao tsy mpifaninona akory ange zay ry bakoly mba niaraka tamiko fotsiny izy tamin'le indray mandeha hitanao iny hay ve zany satria koa ianao mihevitra fa irakiraka sy mpiasa kelinao fotsiny ny ilanao ay za kosa no everiko fa fitiavana ny rahantsika hatramin'izay nasainao nkarakaranao mantsy na nasa ny lamba malotonao ny pasoko na njaitra ny rovotra aika fa nabotoana fotsiny zao reny zany rehefa mitonatonany amin'ny fomba hoana moa ny everandry fa ho tiandry andre ndry zay sahala amin'izao akombono mivavanao raha tsy te ho velesiko amin'ity azo ty oka ry misy aza manao an'io tsy raharahako zany iny aloha nety kay ndray marina hoy vako vavako velesy misy tamin'le azo be kay tiako ny ianao ry madama vonjeo re olona fa metsika dalany ka lany ty vonjeo e nahoana reny mandositra fa tsy nandrasana teo ihany vonjeo re olona manahoana ianao zao ry dada iandy mafy ny manjoary sy sady maharary any menatr'olona afa-baraka ny fianakavian'ny tompoko vavy mihitsy tamin'ny nataony kialaniny reny ny solonifiko tapaka tsy misy azo ny raisina mivelesiny misa tamin'iny azo iny tena nanao sanga ratsy kosa aloha kiala kely iny sangy very anao se tsy sangy mihitsy reny amiko fa ara-tsi-panahy fomba fiteny re zany ry dada iandy fa tena nenti-poly kiala kely ka ratsy teo zay maty niny teo nareo sy madamy bakoly fa ohono aiza moa zany bakoly nefa lasa miresaka amin'ny fianakavianao izy ka izy anga moa nieritreritra ny andeha hoditsony fa ahoana hony atora ty hony izy ka tsy loza hoana kosa ry dada iandy voan'ny sidrobelona ato amin'ity efitrano feno korotany ity zany mandramaraina fa nahoana ary sa ve menatr'olona anao satria banga raha tokoa aloha ka efa tsy hitatra amin'le solonifiko iny tena vavadiny gary ianao amin'izao sy mbola mandatsa ihany le zalahy ty hitadiavim-panamboatra angany ny solonifinao iny fa ho sahirana amin'iny ianao ry dada iandy ka hitady mihitsy azo any amin'ny alehako any alehanao izy nga ianao andeha andeha fa tsy hijany mety tsony fa ahoana ry dada iandy
tsy hijanona ireny vehivavy ireny fa anadala foana. Anga tsy misy azoazonao mihitsy moa amin'izy ireny tsy ataoko inona, tsy misy naray aza. dia ahoana zany? Ho aiza zany ianao io zao? Hiverina any amin'ilay toerana nisy antadiavako ravinahitra fa zao no afatra amin'ny sery manoa. Aza miteniteny amin'ny bakolo mihitsy hoe ato kiraha manontany izy inona valiko azy io? Lazao fotsiny. Tsy hitanse aho hoe za mantsy ato no atory. Mikasa nainga vao maraina be mihitsy aho io. Zany very dada ihany. Fa tandremo sahirana raha fantany fa mandeha. Tsy sahala amin'ny miafina mihitsy ve ianao amin'izao raha izany ka? Miafina azy mihitsy ny mampisitrika ato. Ary oka izay aloha ny resaka so misy mahare eo. Za raha teo fantatsy ihany ny fahavoazako amin'ny solonefiko tapaka ity. Fantatro tsara ka. Ianao raha mitapoapoaka be mihitsy rehefa miteniko. Fa dia hiaraka atory aminao ato koa raha izaniko. Raha handeha maraina mantsy ianao mety tsy ho hitako ny angianao. Ka inona moa ny olana raha izany? Tandreny fotsiny saovadondo ro bidon fanongoso fanitso ireo tsy miafina fa avy hatrany dia fantatry ny ray trano fa mahatory ato sika. Ka tafandrimandry ary se. Tafandrimandry ary dada iandy dia tsy ho fanjery sao misy mahatsikaritra fa ato sika. Zay tokoa ny atao. Fa inona zany dada iandy? Nitsoka an'ilay labozia akanjo ny enjera tany amin'ny bidon fanongola izy. Nenjera amin'ny fanitso daholo. Sahala amin'ny tafoforana tsinona ny rivotra mivoaka tamin'ny vavanao ka. Loha zany. Moa za bangaridana. Nanaitra ny ray trano ilay feo teo. Tsy ho afaka amin'ny madamy bakoly ianao akory dada iandy mijanony se matory ato fa za tsy ara-tory amin'ny bakoly Farana teo ilay tantara nitondra ny lohateny hoe Gasy rakonto. Fahatsiarovana tsy mety maty nosoratany Ary Vololona. Novelomin'ny Niony, Nicole, Daniela, Jackie S, Alain. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana, Mpanadodosa Nyondra Manamsata.